naiza misy anao eto Madagascar dia faly hatrany izay ekipan'ny Meteo Malagasy mandroso ho tokantranonao manolotra ny araba tompoko mahakasika ilay andian-drahona izay narahantsika maso tato amin'ny ranomasimbe indianina tato dia any amin'ny 150 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antsiranana no misy ny fohibeny amin'izao fotoana izao ary vinavinaina hivadika rivo-doza izy atao anatin'ny 2 andro avy fa kosa tsy anelingelina ny tontolo andron'ny fifidianana ny 7 novambra ho avy izao mikisaka somary mianatsimo andrefana miamanantona ny nositsika ity andian-drahona ity ary tsy ahina ny fiantraikana amin'ny mety toetry ny andro hatramin'ny zoma ho avy izao fa dia hitantsika mindalana eo ihany ny fivoarany fa ny mamaritra ny toetry ny andro tsika kosa mandritry ity herinandro ity dia mbola maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ary manevikevoka be zany amin'ny ankapobeny ny orana kosa dia miparitaka ny aty amin'ny fatry ny avoatany fa hitatra mahazo ny fatra atsimo zany amin'ny fiafaran'ny herinandro dia ndeha ary orosintsika manaraka izao ny vina ny toetry ny andro ho amin'ny rapitso talata ho amin'ny maraina dia isitraka orana tandrifin-drahona ianareo any amin'ny distrikany nosy be sy sambrano iny anorana malepaka kosa any analanjorofo sy atsinanana isy ny herika manify ny aty amin'ny faritra aloatra mangoro aty andrahoana ny andro malomaloka an'izany ny aty amin'ny fatry ny avoatany fa hifadimy eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisy ho amin'ny rapitso tolakandro dia ny faritany tomasina indray no ahazo orana tandrifin-drahona ary isy eo zany amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny aty amin'ny ilany atsinanany avoatany mahazo an'izany ny faritra nalamanga sy ny ilany atsinanany vakinakaratra anorana tandrifin-drahona mety araha kotroka kosa ny aty amin'ny faritra sofia fa hibalika be ny masoandro na hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa mahakasika ny maripana indray araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia manevikevoka be sika mandritry ity herinandro ity tafiditra ao anatin'izay ihany koa amin'ny rapitso ho amin'ny maraina izao dia 14 hatramin'ny 17 degré celsius no voatombatombana ety amin'ny fatry ny avoatany 20 hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny any amin'ny morotsiraka atsinanana sy andrefana ho amin'ny rapitso tolakandro ny any amin'ny faritanina Antsiranana iny dia 20 degré 7 degré no ambondrirany mahevatanana ny aty amin'ny avoatany 17 hatramin'ny 20 degré ary ny morotsiraka atsimon'ny Madagascar iny mandina ny 9 ny aty amin'ny ilany atsinanana ny atsimo andrefana kosa dia 4 degré celsius dia ndao jerentsika ny mety toetry ny andro andronosy sy firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagascar andrahoana ny andro amin'ny rapitso ny fatry Milan hifandimby rahona sy masoandro ao Bangkok hibalika be kosa ny masoandro any Paris any ny fatry Johannesburg sy Nairobi dia isy ny orana tandrifin-drahona ary mety araha kotroka izany indraindray dia hifandimby ny rahona sy masoandro raha ny rapitso any Comore hibalika be ny masoandro ny La Réunion anorana tandrifin-drahona kosa ny Seychelles anorana tandrifin-drahona mety araha kotroka ny fatry Maurice dia aza donona hatrany ny mitsidika ny page Facebook ny Meteo Madagascar raha mila fanazavana fanampiny ianao ary manome fotoana amin'ny rapitso indray veloma tompoko